Miarabantsika ny tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manonona ny fiadanany anapaka any-apontsika rehetra any. Resaka vetivety momba ny faty isika hoe azo ampidirina am-piangonana ve sa tsy. Izay no hitondrantsika fizarana vetivety atao anatin'ity horonan-tsary fohy dia fohy ity. Matetika dia tia miady hevitra zavatra ohatran'ireny ny olona. Au lieu de hoe hikatsaka izay mahasoa ny ara-panahiny. Ny tena marina dia hoe mitsipotsipona versia ao anaty baiboly izany ny lamaody amin'izao, mitsaingotsaingoka toko sy andinina. Dia ohatra hoe mahita any amin'ny numérie 19 izay araka ny lalàna Torah fifaneken'Andriamanitra tsy toa tamin'ny vahoaka Israely fa tsy ny fanekeny tamin'ny Jebosita, tsy ny fanekeny tamin'ny Amalekita, tsy ny fanekeny tamin'ny Etita, ny Evita sy ny sisa rehetra, ny hafa firenena ivelan'ny fiangonana Israel. Dia mahita an'iny dia atao discussion be, tsindriana fa hoe lalana hidirana any an-danitra iny. Or anefa diso be le izy. Diso be le izy déjà ny olona miady hevitra an'ireny dia olona te hifanditra fotsiny. Tsy mijery ny tombontsoa an'Andriamanitra, tsy mijery ny tombontsoa ho an'ny tenany ary tsy mijery ny tombontsoa an'Andriamanitra izay tokony hipetraka eo amin'ny fiarahamonina. Fehiny, rehefa misy zany ohatra hoe araka ny sujet antsika eto hoe azo entinao am-piangonana ve ny faty, dia izao ny valiny. Inona ny zavatra kasitran'Andriamanitra? Ny zavatra kasitran'Andriamanitra tompoko dia tsotra be hoe tsy misy tian'Andriamanitra ho very na dia iray aza. Donc zany, raha ny fitondrana faty eo am-piangonana no moyen ahafahana mampody olona anankiray ao amin'ny valan'ny fahamarinan'Andriamanitra ho ankohonan'Andriamanitra, izay amin'izay fotoan'izay dia misy fifaliana be any an-danitra any. Ny tianambara amin'izay dia hoe jerevy izay tombontsoa an'Andriamanitra izay. Makany toeran'ny olona hidonam-pahoriana ianao. Za manokana amin'ny maha-pizara tahaka antsika rehetra mpizara soratra masina ny fahamarinan'ny baiboly miezaka amin'izany dia mijery foana an'izay tombontsoa an'Andriamanitra izay, ary tokony izay foana ny jerentsika hoe ahoana ny ahafahan'ny olona mandray ny filazantsara. Jesosy Kristy ne naneraka antsika hoe mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hozy izy, sans exception. Dia tokony hiady amin'izay zany ianao, tokony hilofo amin'izay, anao tous les moyens ahafahanao manambara tahaka ny tenako izay miezaka rehefa misy fotoana mizara ety amin'ny tambajotra tahaka itony ny tontolon'ny soratra masina, ny filazantsara. Dia tokony ho izay ihany koa no toe-po any anatintsika fa tsy miazakazaka amin'ny toe-po tia miady hevitra, miazakazaka amin'ny toe-po tia manamaritena amin'ny toko sy andinina izay tsipitsipona, fa tsy tsara sy tsy miendrika amin'ny toe-po mitory ny tenin'Andriamanitra izay. Farany, tadidio fa ianao ange, izaho ange, isika rehetra rehefa manota ao anao zany baiboly fa fahafatesana ny tambiny ota. Izany hoe amin'ny fotoana anotan'ny olona anankiray hitantsika izany rehefa nanota Adama sy Eva tao amin'ny sahany Etena, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Izay le hoe tafasaraka amin'Andriamanitra izay dia tonga tsy fantatr'Andriamanitra isika, ary rehefa tsy fantatr'Andriamanitra isika dia tahaka ny maty eo anatrehana. Izay mihitsy koa le kisary hoe misy olona anankiray maty dia rehefa maty ny olona anankiray dia alevina izy misaraka amin'ny fiarahamonina, misaraka amintsika izay velona. Dia izay kisary izay no maneho ohatra fa isaky ny manota ianao, isaky ny manota, isaky ny manota isika dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Ka rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra isika dia izay le hoe maty ny olona anankiray. Rehefa maty ny olona anankiray, fahafatesana ara-nofo, séparation corps âme esprit ny resahako eto, miala ny fanahy,
de tsisy ninina azo atao amin'ny tsony fa ny velona sisa no tokony hovonjena ny fanahany. Am'izay fotoan'izay a tomboky lasy tomboky vavy na eny amin'ny fasana na any am-piangonana na aiza na aiza aoka hipetraka foana ny tombontsoan'Andriamanitra. Azy ianao no mametraka bariera hoe tsy azo atao no mitondra faty any am-piangonana, tsy azo atao ny tahaka an'izao a, tsy azo atao ny tahaka an'izao, kanefa mirazotra am'izay a de tsy de hitako hoe tokony ho sakana be akory a ny ho tokony fanaparitahana sy fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ireny. Ka aleo tsy mihevitra mihoatra zay tokony heveriny fa mihevitra foana arak'izay atonony. Zay ny azoko ambara fa tandremo ny famindranao a de tandremo fa rehefa manota hoy aho isika de maty ao anatrehan'Andriamanitra. Ka rehefa maty isika, inona ny dikan'izay? Tsy tokony a tsy hoe tsy tokony fa tsy manana ny akse manantona an'Andriamanitra ka na hiditra fiangonana ianao, na hiditra sinagogy ianao, na hanao témoignage ianao, na hifady kisoa ianao, na zavatra be da be rehetrarehetra kanefa ianao manota miny am'izay fahotana zay de maty ianao a. Izay le hoe tsy miditra ny fiangonana, izany hoe tsy miditra ny parvis ilay nambaran'i Jesosy Kristy hoe raha vao ny bâtiment, raha vao ny tempoly fahatsangako amin'ny antelona, le tenan'i Jesosy Kristy, corps du Christ, Jesosy Kristy ny lohany a, tsy tafiditra am'izay zany ianao rehefa manota. Izany hoe tsy afaka ny ho maso, tsy afaka ny ho tongotra, tsy afaka ny manaraka an'i Jesosy Kristy ilay lohany mame an'le endrika fiangonana corps du Christ fa am'izay fotoan'izay de any ivelany am'le ambarany apokalipsy hoe any ivelany ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta sy ny mpitsangajanga. Le mpanota lay manota lay olona maty fa tsy lay resaka kadavra tsy tafiditra ny fiangonana. Tsy tokony ampidirina ny fiangonana na koa hoe afaka ampidirina ny fiangonana. Voarainao tsara ngamb'izay efatra zay hoe tsy any am'le hoe faty ampidirina sy tsy ampidirina fiangonana ny problème fa ianao a manota, ianao a milanja ota, ianao lay vonganota. Am'izay fotoan'izay a tsy tafiditra ho isan'ny fiangonana ianao a, corps du Christ averiko tsara hoe tsy ho afaka ny ho tanana ianao, tsy afaka ny ho tongotra ianao a, tsy afaka ny ho maso ianao a, tsy afaka ny ho orona ianao, tsy afaka ny ho vavy ianao sy ny sisa rehetra miray a am'le hoe Jesosy Kristy ny lohany fa any ivelany ianao. Mirary soanao a, tsaintsaino zany zavatra nozaraiko taminao zany a, veloma tompoko tahiny Jesosy.